Atena ndray ny araba doklasy tokovavy amin'ity takarivany sabotsy mahafinaritra ity ankafaliana no irahana aminao ary dia anasananao ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany fampalalama-vao eto amin'ny fahitalavitra MATV sabotsy ny andro ibahan-toerana kokoa ny lafiny sosialy isan'ny hoentina amintsika isantandrazo fampalalama-vao zao ny trangana lozam-pifamoivoizana nisehona lozam-pifamoivoizana tetsy Andranombevava ny tolakandro teo fiarakely roa no nifandona vokany nisy ny naratra tao anatin'izay fifandonana izay. Simba tanteraka ny lohan'ny fiara ary naratra ny mpandeha iray nipetraka teo aloha. Ireo ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho androany tetsy Ambodimanga Andranombevava. Fiara nitondra mpanao gazety moa ity nodimina fiara Renault Megane ity. Raha fitantaran'ny mpamily ity fiara nitondra mpanao gazety ity dia efa niala ary nandeha sisiny tsara izy ireo fa nandeha mafy loatra ilay fiara avy any ambony ka niala ny lalana tokony izorany ka naka ny lalana tsy tokony handehanany ary nifatratra tany amin'ny fiara nitondra mpanao gazety ity. Ilay mpandeha nipetraka teo aloha izay naratra kosa dia nentina avy hatrany namonjy mpitsabo. Tonga teny an-toerana moa ny avy eo am-polisim-pirenena misahana ny lozam-pifamoivoizana mijery fotony ny zava-nitranga. Marina moa fa fiara vao namboarina ity fiara nitondra mpanao gazety ity. Tsy nisy moa ny anana fohy fa ny fahatsimban-javatra no nisy.